dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao a matoky afa tenin'Andriamanitra dia hitondra fifaliana ho antsika mandrakariva vavakisika Jehova Andriamanitra ray dia misaotra noho ny fotoana fondray izay ahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao sy ahitanay zava-baovao mba hanamboaranay ny fiainanay, mba hanananay trim-panahy mifanaraka amin'ny sitraponao. Toko sy mino izay fa mifanainao masina dia hiasa mandrakariva hanokatra ny saina mampanahinay mba hahafantaranay anao ray zanaka fanahy masina dia ilay Andriamanitra fanahy tsy hita maso. Matoko sy mino ary izay fa hitondra fifaliana ho anay ianao noho ny zava-baovao izay omenao anay dia tenena Jehovah fa meno mponopono amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manona ny fahasoavana sy ny fiatanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mbola anatin'ny fizahan'ny toetra ny fanahy ihany tsika ary io tsy vita moramora foana ary ny esprit de discernement na fahaiza-mamantatra ny fanahy tsy mety ho ananan'ny olona tsy mianatra teny soratra masina ary izay mahatonga antsika miondrika mandrakariva ao anatin'ny tenin'Andriamanitra sy hanaovana antso raha azo atao ireo olona raha tena kristianina mpanara-dian'i Jesosy mianara mandrakariva ny soratra masina satria tsy misy olona afaka irehare fa mahafantatra zato isan-jato ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra fa mifantatritsika amin'ny androm-piainantsika dia sombony ihany araka ny tenin'ny Paoly apôstôly ary misy fahazavana isan'andro san'andro asehony io tenin'Andriamanitra io tsy lany amamino ary izay no tokony hitonga antsika hiondrika ka handinika hatrany ny soratra masina mba hampitombo ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika dia ny fahaizana mamantatra ilay fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahiny antikristy. Tsy verenantsika lava intsony izay zavatra nampara teo aloha fa izay nijanona antsika dia hoe raha vao miresaka hoe mamantatra ny fanahy dia mamantatra n'ilay Andriamanitra izay hivavahana mihitsy anke, mamantatra ny fanahy masina, mamantatra ny Jesosy satria araka ny voasoratra ny amin'ny Jaonina toko fahaefatra, Jaonina toko fahaefatra ny 5:4 dia izao no voasoratra eo hoe Andriamanitra dia fanao izay ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ngamba efa mazava amintsika izay ilay hoe Andriamanitra fanahy izay mahafanahy azy dia zava-misy anankiray tsy hita maso tsy azo tsapahi-tanana kanefa misy izy. Izay no maha-Andriamanitra n'Andriamanitra, izay no mahafanahy any fanahy. Kanefa izay Andriamanitra fanahy izay dia raha mahay mandinika tsara tsika dia mivoaka ry amin'ilay tenenin'ny Jaonina hoe izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia. Izany hoe asaina mizaha toetra tena tsika isika mba hamantatra iza marina ny Andriamanitra izay arahantsika fantatritsika marina ve izy io. Zavatra nijanona antsika farany dia nijanona toko 9 somary iverenantsika kely dinika ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny jiosy ary fantatritsika ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany fa tena tsy nanaiky mihitsy ny famarinana nentin'i Jesosy na dia nalala ny soratra masina ary izy ary indrindra fatratra mihitsy izy tamin'izany fa izy no manana toe-panahy tsara indrindra. Izy no tena mahafantatra an'Andriamanitra, izy ilay amin'ny tokony olona hovonjena fa raha voakoatrany dia tsy mahazo famonjena. Ary sarotra mihitsy ny napita ny famarinana tamin'ireo jiosy ireo raha diniantsika tsara ny tantara ny soratra masina fa tsy manenjika na manaratsy fa raha vao manana toe-panahy ny jiosy dia tsy maintsy tonga ny fanoherana andafoana an Jesosy Kristy. Dia inona ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana izany satria tsika mahalala ny tantara
fa rehefa tonga ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra ny amin'ny hafatesan'i Jesosy de mipisorona be tamin'izany vanim-potoana zany ange miaraka amin'ireo jiosy ireo e nanome fomba vahoaka mba hamono an Jesosy, ny ampangan Jesosy. Zany hoe raha jerevana zany a ny fivavahana jiosy tamin'izany vanim-potoana zany no fivavahana lehibe indrindra zay tena tsy nankasitraka an Jesosy sy ny mpanarade an Jesosy na nentsika ny kristianina. Inona ny anton'izay? Tsy nanaiky ny Mandriamanitra an Jesosy Kristy izy teo anatrehan'izay. Kanefa milohan'izay nahafatesan'izay de nisy dinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny jiosy zay nahafantarina toe-panahiny izy ireo. Ary zay koa nefa ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao fa raha vo tonga amin'ny seritreretina fa jiosy ny olona anankiray de tia ihany tadidio tsy maintsy mandany Jesosy na tena na tsy teny, fa tsy misy tsony tsinona Jesosy ho vonoina arabaky teny amin'izao vanim-potoana zao fa famonoana ny famarinana mahakasika an Jesosy Andriamanitra ny fotoran'ny zay milaza ny tenany ho jiosy de ny fotom-pampianarana jiosy rehetrarehetra satria zay ny foto-kevitra hatrany am-piandohany tomponantoka amin'ny famonoana an Jesosy Kristy nanome fony vahoaka tsy jay antilisa mihitsy arabaky teny no ny ampangan Jesosy fa mpisorona be tamin'izany vanim-potoana zany tompona andraikitra ara-pivavahana ary reo jiosy tamin'izany vanim-potoana zany fariseusy ny mpanoran-dalàna no nanome fony vahoaka ary teo ambanin'ny fahefana romanina tamin'izany ve nanatanteraka fotsiny tompona andraikitra romanina tamin'ny famonoana an Jesosy. Jaona toko 9 andiny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 iverenantsika kely de hoy ny jiosy taminy a tsy mbola 10 taona akory ianao ka de efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy a lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola ary Abrahama ozy a de izy a de nakavato hitoraka azy ny olona fa Jesosy niery ka niala teo an-kianjan'ny tempolo. Zavatra manaitra io ndeha nitsoratra masina kely io satria ny jiosy raha nahitan'i Jesosy de le nofo no hitany ary marina le zavatra teneniny ianao nge mbola tsy ampy 30 taona akory ka nahatonga azy ireo miteny hoe tsy mbola ampy 30 taona ianao ve de ilaza fa efa nahitany Abrahama satria iza no hitany reto jiosy reto de le nofo ange no hitany le Jesosy hita maso ary marina zay satria raha le nofo ny fanatrika taminy teo tsy mbola ampy 10 taona ary zay ny fahatsoa-kevitry ny jiosy satria nofo no hitany ka mahatonga azy ireo tsy resy lahatra mihitsy no Mandriamanitra an Jesosy ary ny foto-kevitra jiosy rehetrarehetra tsy maintsy miafarany eo fandavana an Jesosy tsy Andriamanitra satria le nofo tsy ampy 10 taona no hitany tamin'izany vanim-potoana zany de marina le zavatra tenenina ange amin'ny lafiny anankiray ka raha le nofo tokoa de marina koa ny eritreriny tsy azo ivavahana Jesosy satria iny no heveriny fa hambaran'ny olona fa Andriamanitra le nofo hitan'ny masony zay tsy ampy 10 taona de tsy resy lahatra mihitsy izy ary tsy mino mihitsy izy hoe io Jesosy io efa izy a vo mbola tsy ary Abrahama araka ny teneniny satria le nofo no hitany. Kanefa araka ny hitantsika tany amin'ny Jaona toko 4 Andriamanitra de efa na tsy verenantsika reny Jaona toko 4 reny tsy nisy niakatra any an-danitra fa tsy lay nidina vany fa ny ambaran'i Jesosy Kristy eto na izay ary ny fijerin'ny jiosy azy de nilaza Jesosy tsy nisalasala mbola tsy ary Abrahama de efa izy a zany hoe iza le miteny io tsy le nofo hitan'ireo jiosy reo io miteny amin'ny jiosy io fa le fanahy nitoetra tao anatin'le nofo zay le fanahy Mandriamanitra le fanahy efa nisy hatramin'izay fa saingy mba ho fantatry ny zanak'olombelona fa misy zany Andriamanitra zany de nanaiky hitoetra tao anatin'ny nofo zay nanam-piandohana le tsy ampy 10 taona tamin'ny vanim-potoana ny ao nan-jiosy io
nanaiky nitoetra tao le fanahy efa izy hatramin'izay ka zay le fanahy mahandriamanitra any Jesosy Kristy mitoetra tao anatin'le nofo zay tsy hitany jiosy zay ny tsy aizany manaiky mahandriamanitra n'andriamanitra fa le nofo no hitany fa le andriamanitra zay efa nisy hatramin'izay mitoetra tao anatin'le nofo tsy hitany de nahatonga azy ny teny hoe aha ianao ve mbola tsy tsy mbola 10 taona akory de milaza fa efa nahitany Abrahama fa ny fahamarinana nefa de tsy mandainga Jesosy mbola tsy ary Abrahama no efa izy satria nahoana tany am-piandohana de tena mbola tsy nitafy nofo tokoa Jesosy fa nipetraka tam'le andriamanitra tam fahafianony andriamanitra fanahy tsy hita maso tsy azo sapaitanana kanefa misy fa raha tsy nidina teto nananana fanatretena io andriamanitra io nitoetra tao anatin'ny nofo ny zanak'olombelona rehetra mihitsy ny tsy nanaiky ny fisian'andriamanitra na mety namorona andriamanitra tsy izy zay mivavahany fa ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy mba handresy lahatra ny olona rehetra fa ny andriamanitra zay vavahantsika de andriamanitra tsy hita maso tsy azo sapaitanana tompon'le didy faharoa aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao na zay mety endriky ny lanitra eny ambony na izay te amin'ny tany ambanina zay any ambanin-dranomasina zany hoe raha hivavaka amin'andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarina midikany mivavaka amin'ny tsy hita maso amin'ny tsy azo sapaitanana fa tsy amin'ny alalany sary mivongana akory na raha eritreretina fa sary mivongana raha mbola azo fa rehefa mivavaka amin'ny kipy ianao de tsy misy sary tokony hipetraka mihitsy eo an-tsainao na sarin'olona io na sarina masoandro io na sarina kitana io na sarina trondro io fa rehefa mivavaka amin'andriamanitra de hafahafa be kanefa zay ny marina de mivavaka amin'ny tsy hita maso zany tsy hita maso zany tsisy endrika ho foroninao ao an-tsainao hivavahanao aminy ary zay tsy tsapany jiosy am'izao vanim-potoana zao ary io toe-panahany jiosy hatramin'izay tsy manaiky mahandriamanitra an' Jesosy Kristy ary mefara mandrakariva amin'ny famononan' Jesosy zay raha adikatsika de resaka torabaty io hiteraka famonona de inona ny zavatra mitranga 5:50 de nakavato hitoraka azy ny olona ozy ary ny olona matoa hitorabato an' Jesosy de efa nisy jiosy keo na me fo reo vahoaka reo tena tsy izy io Jesosy io tena manao blasfemie io Jesosy io mipirimony jiosy ny tsy miteny an'izany manao ny tenano Andriamanitra io Jesosy io de nanainga ny olona reto olona hitorabato an' Jesosy reto tsy jentilesy reo fa tena jiosy daholo reo tena mpivavaka tamin'izany vanim-potoana zany reo hitorabato an' Jesosy de inona ny zavatra mitranga niala Jesosy nandeha ny hery ka niala teo akanjan'ny tempoly tsy mariky ny faharesena zany fa rehefa tena jerevana fialanenina nataon'i Jesosy tamin'reto jiosy reto nke laza mariny fa doto ny sainy fa nivaliny de torabato ny dikany fandavana ny fahamarinana tsy noraisiny mihitsy takany hoe mandehany ianao mandeha ankery mihitsy hoe ndady troay vato ho faty famonona le fahamarinana tsy hiditra dina ny zavatra mitranga ny zavatra tokony nambara teo amin'ny 5:50 hoe lasa Jesosy niery ka niala tsy teo natrehan'ny jiosy fa ny zavatra niteneniny hoe niala teo akanjan'ny tempoly ny tempoly nefa toerana zay fantatry ny jiosy tsara fa tokony hahitana an'Andriamanitra kanefa io le Jesosy fa tsy fantany satria ny heveriny fa le nofo ny tena zava-dehibe de initroahany vato tsy niraisiny le fahamarinana niala tao amin'ny tempoly entina hanambarana fa ho an'ny olona doto manana toe-tsainy jiosy tsy andray ny fahamarinana mihitsy izy ka naheritreritra izy hoe manana tempoly zay vavahana fa tempoly tsy misy an' Jesosy ndikany tempoly tsy misy Andriamanitra miala teo foana ny vavahany an' Jesosy Kristy foana ny vavahany amin'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy hoe ty fireneny ty malaja amolona kanefa mivoninkosa
lavitra ary zany natonga an' Jesosy nihery satria nahoana tsy miraisin'ireo le fahamarinany fa ny zavatra hitany de le nofo tsy ampy 10 taona mariny eo kanefa tsy le nofo tsy ampy 10 taona tsy io no Andriamanitra fa le fanahiny toetra tao anatin'le nofo zay ny tena Andriamanitra. Zay le toe-tsainy jiosy zay saika nahavoa ny mpianatra araka ny resahantsika tamin'ny farany saika nahavoa ny mpianatra. Jaona 4:9 sy ny manaraka. Hoy Filipo taminy tompoko asehoanay ndray ozy de ampy ho anay izay. Hoy Jesosy tamin'izay elizay ve efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho ry Filipo ozy zay nahita de nahita ny ray ka ahoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray. Tsy mino va ianao sy fa izaho ao amindray ary ny ray ato amiko. Ny teny zay lazaiko aminareo ozy de tsy avamiko zany lazaiko zany fa ny ray ato amiko no manao ny asa. Inona ny dikan'izay hoe ny ray ato amiko? Io miresaka amin'ny Filipo de le nofo izay baikony le fanahy an'Andriamanitra le ray nitoetra ao anatin'ny nofo kanefa azony masirasira ny fariseo ry Filipo tsy manaiky mino raha tsy mahita. Asehoanay fotsiny ray ny dikan'izany hoe tena porofoy aminay fa tena io le Andriamanitra asehoanay le Andriamanitra de ampy anay zany. De gaga Jesosy. Hoy Jesosy zay ve ry Filipo nitoerako teto anatrehanareo de tsy mbola fantatrareo ihany fa zay nahita de nahita ny ray. Ohatrany tehiteny Jesosy raha hitanareo raha tsapanareo fa miresaka aminareo de tadidio fa ny ray ato amiko le Andriamanitra de diavinareo io fa na tsy hita maso mitoetra ao anatin'ity nofo ity. Tsy mino va ianareo so zaho ao am'ray ny ray ato amiko ohatrany tehiteny izy hoe ny ray de iza ary za de ny ray. Tahaka an'le ary amin'ny Jaona 1 tamin'ny voalohany teny de le teny tao amin'Andriamanitra de le teny dia Andriamanitra azo adikany zany tamin'ny voalohany Jesosy ary Jesosy tao amin'ray ary tsy hafa Jesosy fa tena ny ray. Ary zay natonga an' Jesosy iteny tamin'reto satria raha vadika le hoe ray de Andriamanitra. Tsy mino ve nareo fa Andriamanitra fa mitoetra ao anatin'ity nofo ity. Ary marina le tenin'ny jiosy tary hoe ianao tsy mbola ampy 10 taona. Marina zay satria ny fieritreretany fa io le io averin'ny olona fa Andriamanitra tsy ampy 10 taona ve de efa ahitany Abrahama fa tsy hitany nefa le fanahy toetra ao anatiny le tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana zay fa lavalava ny fomba nanazavaitsika an'izay. Kanefa ny Jaona 4 de milaza fa Andriamanitra de fanahy de mamerina kely tsika satria andehtsika hiverina hanazava n'le Jaona 4 satria misy antony lehibe eo amin'ny fizahany toetra ny fanahy fahafantarana ny teny Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 4 ny 5:12 tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy nandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Misy fifandraisany amin'izay zavatra mazavaitsika zay fa marina tokoa fa raha io miresaka tamin'ny Jesosy de tsy ampy 10 taona io satria nahoana tamin'ny vanim-potoana io mbola vao 30 taona mahery kely ange le nofo ny toeran'le Andriamanitra fanahy fa le Andriamanitra fanahy ny toetra ao anatin'le nofo efa nisy hatramin'izay tamin'ny voalohany teny zany teny zany ange fanahy. De zay mamerina kely tsika ary amin'ny Hébreu 10 Hébreu 10 de zao ny voasoratra ao ahafantarantsika fa io nofo ange nofo romy. Hébreu 10 de ny 5 ka hatramin'ny 7 de zao ny voasoratra ao teny manambara an' Jesosy ka no niditra tamin'izao fiainana zao izy de nanao hoe
jesosy itenen'io zany hoe rehefa tonga teto am'ity zao tontolo zao hitan'ny olona io andriamanitra fanahy io zay efa nazavaintsika teto araka n'Isaia toko fafito hoe tena any anarany atao hoe Emmanuel zany hoe raha adika amitsika andriamanitra miara-monina amitsika andriamanitra tena misy io andriamanitra io de no niditra tam'izao fiainan'izao izy manambara koa n'le resaka natao tamin'ny Nikodemosy tsy misy miakatra any an-danitra afa-tsy zay nidina avany midikan'izay zany rehefa nidina teto izy talohan'ny nidinany tsy mbola nitafinofo fa nidina teto de azony olona antoka am'izay fa tena misy andriamanitra raha mino le olona manaiky ny famarinana de niteny izy de nanao hoe fanatitra latsadrasy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena no namboarinao aho zany hoe efa nisy izy a de tapa-kevitra hidiny eto am'ity zao tontolo zao ty a de nanaiky ny toetra tao anatin'le nofo zay namboarina ndikan'le nofo namboarina le mitorotoronin'ny fanahy masina tao kibony Maria Virjiny le nofo iny fa tsy le fanahy fa le fanahy efa nisy hatram'izay fa nanaiky fotsiny izy a mipetraka ao am'le nofo zay noforonina nanam-piandohana tena no namboarinao aho mba ho hitan'ny olona maso mba hatanteraka n'le teny hoe ary ny anarany de atao hoe Emmanuel de ny fanatitra dorana sy ny fanatitra nonon eo de zay tsy sitrako de hoy izy ny tia ho tonga ozy ao amin'ny oronam-boky no nanoratana anao sitraponao andriamanitra io laza zava-panahy am'izay izy tonga am'izay ah de milaza zava-panahy aiza no ahitanao azy ao amin'ny oronam-boky aninona anao sitrapon'andriamanitra ary inona ny sitrapon'andriamanitra de ny azo amin'izay rehetra mijery ny zanaka famonjena somary sarotsarotra ary raha tsy mahafantatra an'izany tsy afaka milaza fa manana esprit de discernement mahafantatra ny andriamanitra zay vavana ka matoko sy menao fa ny fahalalana mitombo anatintsika de mampiorona ny finoantsika fa avakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray de minondray zay tonga taminay zay tsy nisy nanambara taminay hatram'izay kanefa am'izao andro faran'izao de manana tombony izahay mba tsy tahafalatsaka anay ao anatin'ny fitaka ahafantatra anao andriamanitra marina de ny fanahinao ny asa mandrakariva ty anatinay tompo mba anananay an'le fanomezam-pahasoavana tsara indrindra fahaizana mizato toetra ny fanahy saotra ray amin'ny anaranao Jesosy amen.